dia mbola misaotra n'Andriamanitra indray tsika ry havana noho ny amin'ny fotoana androany izay mbola ahafahantsika miaona indray eto amin'ity toerana ity. Ny tompony efa miteny hoe tsy misy mahay manatonay ianareo raha tsy mitao amin'ny raiko. Dikan'izany efa nitsena anao teo ambaravarana Jesosy. Iaona aminao amin'izao alahady maraina voalohan'ny volana mizao. Andeha ame voninahitra asika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ampitomboina mandrakariva amintsika ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Dia faly miarabantsika manokana amin'izao nahatratrarantsika indray ny volana me izao amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Mbola toin'izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany no amakitsika ny salamo 570. Salamo 570. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Salamo 570 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Ary eo aorianan'izany dia ny hira laharana 720 ao amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany sy faharoa. Salamo 570 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, anandratra anao ary Andriamanitra mpanjaka o. Sy akalaza ny anaranao mandrakizay dory. Akalaza anao isan'andro aho, sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehova ka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibeazany. Taranaka rehetra dia samy dera ny asanao mandimby azy, sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalehibeazanao no lazaiko. Hanonona fahasoavana ny be ny fahatserovana izy, sy hiobo ny fahamarinanao. Amen. Ny feonay rehetra izao dia entinay mideranao ry andriananarinay.
mivavakisika. Voninahitra ny eo anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Voninahitra ao anao ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Midera anao zay Jesosy, makalaza anao zay, mame voninahitra anao noho ny fitiavana sy ny famindram-po izay homenao anay isan'andro. Tamin'ity maraina ity indray Jesosy, nofoazonao toy ny olona tsy mana-tsiny, nofoazonao toy ny olona tsy manan-kilema. Tafahoana indray eto amin'ity toerana ity, nahatratra an'izao voalohany volana me zao, isaorana ianao manokana zany, satria fitiavana sy ny famindram-po lehibe avy aminao Jesosy. Nateo aza ane Jesosy, ny zavatra ny famaofao tao amin'ny mpanomponao, nandritra n'izay volana izay, nandritra ny herinandro iny, ny fifalianay Jesosy, mbola teo anilanay foana ianao, mbola niaraka anay foana ianao, mbola tsy nahafoy anay foana ianao, ary tanteraka ny teninao Jesosy manao hoe tsy miova aho, omaly sy anio ary mandrakizay. Midera anao zay Jesosy, nojerenao ny mpanomponao tsirairay avy, na tany amin'ny tokantrano, na tany amin'ny toeram-piasana, na tany amin'ny fianarana, na tany amin'ny fivelomana, na teo amin'ny asa aman-draharaha maro samihafa, na tsarovanay fa le Andriamanitra dia Andriamanitra mitantana, Andriamanitra mihevitra na isan'andro, ary tanteraka arabaky teny, ny teninao Jesosy manao hoe ho tahiko ianao raha miditra, ho tahiko ianao raha mivoaka. Makasitraka Jesosy, makatelona Tompo, no zany fitiavanao sy ny famindram-pony zao. Indreto ary zay Jesosy, tafahoana eto amin'ity toerana ity, hiaraka iompopeo, hankalaza anao, hideranao, ame voninahitra anao eto amin'izao toerana zao, ny angatanay aminao Jesosy, izay mety asan'ny maizina rehetra, mety asan'ny satana rehetra, manelingelina n'izao fotoana zao, aza velanao anana anjara narana fahefana eto amin'ity toerana ity, fotoana izay mba natokana hiderananao, amezana voninahitra ny anaranao, fa mba hiasa eto amin'ity toerana ity ianao Jesosy. Miangavy anao Tompo malalo, satria Andriamanitra tena be fitiavana ianao, Andriamanitra tsy manadino ianao, ary indrindra mitatana sy mivimbina ny mpanomponao tsirairay avy. Manoloany zany fitiavanao zany Jesosy, mamoloany zany famindram-ponao zany. Indreto zay Jesosy, miara-manondrika ny lohanay, tsy hainay ane Jesosy, ny ika sy ny fiderana zay ataon'ny anjely sy ny olo-masina rehetra any an-danitra any, fa le olo-mantra mba tonga mihititra ny vavahadin'ny lanitra ankehitriny, hiaraka hidera sakalaza ame voninahitra anao, ka raisy Jesosy mba hanitrakasitranao ny fiderana zay ataonay manao hoe masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Mialohany hitsanganany ray aman-dreny tondra ny afatra ho fankairezana antsika indray amin'ity maraina ity, dia mbola ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 700 dia ny 95 ihany, hira 700 ny 95, mialohany andrenesantsika ny afatra ny Tompo izay entina indray ho fankairezana ho antsika tsirairay avy izay tonga eto amin'izao toerana izao. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao, aminay izay manatena mba handre ny feonao, fomarary sy manahy mba tsaboy sy antrao, ny tehi ny fatisay hanehoy ny olatrao. Ipitsanganana anaovantsika an'izany. Amen.
Vavaka isika voninahitra ny eo anao Andriamanitra ilay masina indrindra, ilay ambony indrindra, tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mbola niaro anay tamin'ny loza rehetra sy ny aretina rehetra, ary mbola ameny tanjaka sy hero anay anaovana ny asanao. Tonga ny fotoana hitenenanao Jesosy, vonika henanao zahay, vonika hanaraka anao zahay, voninahiko izay sitrako ny fonao zahay, ka mitenena faraka ny fombanao Jesosy. Amen. Petraka isika. Eny ry havana malala voalohany indrindra aloha dia ranomarina, dia mbola tsy tokony hitondra fiangonana akory satria mbola vizaka teo, ary zao ary vao tena vizaka mihitsy satria mandray katekomena 30 isan'andro atao dinidinika. Mbola anatin'ny tapabolana zany, mandraingiraingy bila tsy ho tonga any trano. Indraindray dia tsy mety mandray olona mihitsy ny mandritra ny pahatonga ny iray volana. Izay ny ilanantsika tsika voalohany indrindra, satria na ny dokotera raha milaza hoe mbola tokony hipetraka ianao pastera, fa hoy izay hoe aloha anambara ny afatr'Andriamanitra. Ny afatr'Andriamanitra amintsika androany, nomeny antsika androany, dia ny Hebreo 7. Hebreo 7 pejy 220 zany, testamenta vaovao 221. Hebreo 7 ny andininy manomboka amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 7 farany. Amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika, tandremo ry rahalahy, fa andreo isy aminareo anana fo ratsy tsy mino, ka hiala amin'Andriamanitra velona, fa mifananara tsara raha mbola atao hoe anio. Fa andreo isy aminareo tonga mafo noho ny famitahany devoly, fa efa tonga piombona ao amin'ny Kristy isika, raha miazona mafa ny fiandohan'ny fatonga itsika hatramin'ny farany, raha atao hoe anio raha hiain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa iza moa natezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'ny Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no natezitra azy 40 taona? Tsy izay nanota va? Ka dia niapatrapatra tany anefitra ny fatany. Ary iza ny nianana fa tsy hiditra ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy manaiky. Ka dia hitatsika fa tsy azo miditra izy nohon'ny tsy finoany. Ray masino anamasinanay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny afatra nomeny Tompo ho antsika rehetra manerana ny sahan'ny FPVM eto Madagasikara sy ny edrim-pitan-dranomasina rehetra, izo nambarany holazaina aminareo zao. Ny andininy 220, tandremo ry rahalahy, fa andreo isy aminareo anana foratsy tsy mino. Tsy mety mino mihitsy
na inona lazaina azy tsy mety mino manampitsofina izy zavatra hafa no eritreretiny rehefa miangona izy ka hiala amin'Andriamanitra velona fa mifananara isan'andro. Averiny hoe tandremo ry rahalahy fa andreo isy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona ka mifananara isan'andro. Mifananatra isan'andro be ny manao foana hony manaonao foana be ny efa mivily lalana be ny afata niala tamin'ny finoany. Jero tsara io teny hoe miala amin'ny finoana io ny teny nakanan'io tamin'ny fomba nitenenan'i Jesosy azy dia ny hoe apostasia ny matonteny amin'izany afitemi dia io amin'izay rehefa adika io amin'ny teny malagasy dia miala amin'Andriamanitra, miala. Ary ty epistily hoan'ny Hébreu ty zay tsy fantatra zay nanoratra azy mahavariana mihitsiny io, tsy ny apôstôly ireo mihitsy nanoratra azy fa olona anankiray izay nahazo ny fanan'Andriamanitra, baikony ny fanan'Andriamanitra tahaka ny apôstôly Paoly, andeha hitory-teny any amin'ny jentilisa rehetrarehetra indrindra fa ho an'ny efa mino zany nanirahan'Andriamanitra azy, ho an'ny efa mino nandalo tany daholo ireo apôstôly rehetrarehetra nandrehatra afo nredareda sasany niditra martyra mihitsy, sasany tapa-andoha, sasany nanaiky vonoina noho ny amin'ny finoany. Voninahitra ao an'Andriamanitra zany. Fa misy kosa nanao fanahiniana zay nanao fanahiniana mihitsy hoe zay hiala amin'Andriamanitra, tsy hoe nahoana izy manadino tsy hoe nahoana izy tsy mihaino vavaka tsy hoe nandao Andriamanitra tsy tia azo tsony tsy zay mihitsiny. Fa le kristianina fa tena miredareda mafy mihitsy no nanapa-kevitra zay hiala amin'Andriamanitra, zay ny apostasia. Nanapa-kevitra mihitsy fa zay hiala amin'Andriamanitra. Inona ny antony? Jerentsika amin'izay ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 120. Ny apôstôly Paoly no nitenen'io nananatranatra. Asan'ny apôstôly toko faha 120 teny andininy fa 120 koa. Hoy izy hoe ny anaran'i Jesosy
sady efa novokisan'ny olona ny aminao fa ianao ony a mampianatra ny jiosy rehetra zay ny amin'ny jetilisa ahafoy amin'ny sesy ka mandrara azy tsy hanambara tsy hamora ny zaza na nanaraka ny fanaondrazana. Ianao ono apôstôly Paoly renina nampiasany io teny io. Vokatry ny ono ianao a dia nandrara. Tanao zay isy zavatra novana, isy lalana vaovao. Ino zany lalana vaovao zany? Hitatsika ao amin'ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5. Andiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miariariny ny asan'ny nofo dia izao a fijangajangana. Zay ny voalohany. Faratampony fahotana rehetra mampivily. Faratampony zavatra matezitra an'Andriamanitra, mahatonga ny olona hiala amin'Andriamanitra. Inona avy ny entiny fijangajangana? Fahalotona, fijejejejona, niakatra hatrany amin'ny minizipo rehetra any daholo sy ny lokomena sy ny petaka rehetrarehetra, tonga hatrany fanipaotsampy, fanaovana ody ratsy. Ahoana ny azahoako niny olona iny? Maro be na ny eto am-piangonana aza mampiasa ody. Le ny asakasaka teo aza demoniaka irahan'ny olona, atsipazo ao am-piangonana, atezitra ny olona, aloto ny altara, ampiasain'ny devolo dododolo zany a ampisaviritahana atsika. Firy ireo mpivady nareo vehivavy mialatsiny tady lehilahy hafa ho vady, rehefa mila tsy azo nareo izy a dia maka ody. Piangony atao amintsika, piangony atao amintsika. Raha mahalala azy ianareo, isan'ny lehibe tany namaki mihitsy ny vadiny tao amin'ny Sirama. Ohatra metisy vazaha zay izy. Le raha matoa eto amintsika koa fotsy be tatahaka ny vazaha. Na alainy io madimozely io zay efa manana fofombady, nalainy nasiny ody amin'izay. Io misotrosotro io anie ratsy be. Dao tsika mba hisotrosotro kely any amin'ny kafe, na hisotro kafe io, na hisotro dite io, na hisotro toka io. Dia io ny anararotiny manisy ody fity. Betsaka manao zany lasan'le rangahy, le fiancén'olona. Ka io fanafody io ony tsy maintsy avozona isaky ny 5 taona, isaky ny 5 taona, isaky ny 5 taona. Adinin'le rangahy izy afaka 10 taona. Namovaravarakely ohatr'izao le raha matoa amin'ny maraina. Aizitsika izany. Fa izy ianao antsin'le rangahy, vadinao any aho e, vadiko taiza, any vao tonga saina.
vadiko taiza tsika nefa niteraka anakoroa efa misy any amin'ny 20 taona sy 10 taona mahery zany zanatsika zany da alefako any an-dafy fa iza marina ianao taizany nakanao teo ihany izy dia nandray roplanina satria manambola tonga teto tanana rivo teto tanana nandrano zany mbola eto ny raha vavina tadiny malalako pastera zany malalako zany ao be oririka mipetraka ozy do hay zafady tompoko ato veo Roland zay ny anaran'le tena tiny zay Roland izy efa hafa mpanofa trano tia mihitsy ny tranony lasa na ny tany olona zany dia ho any amin'ny tsihebo Calvin tamin'ny andro ny tsiranana minisitra tamin'ny andro ny tsiranana tady ny tsihebo izy efa tsy androny minisitra tsy androny tsiranana intsony efa androny Ratsiraka fa izy ianao mantsy amin'ny président Ratsiraka tsy fantatro nga fa filoham-pirenena aspiranty président Tsiranana ao le ny sainy mihitsy ny voadona efa ela be ny zany olo zany ny maty ozy Ratsiraka tonga saina le ramatoa tonga teto amiko teto zany dia ho any amin'ny zanako pastera tsy tiany io io filalavana ody ratsy vokatra ny fijangajangana hitadiavana lehilahy hitadiavana vehivavy any daholo rehetrarehetra mandraky tia ny Andromany tsy nety niverina tsony le madama fa any Paris ndre mandeha any mba nahita azy dia nidanaka fotsiny voadona zay ny ray fampotsampy fanaovan'ody ratsy tanao zany fandrafina fifandirana ady zangajangana dolo le mitondra an'izany fiafinafonana fiampandaniana miady daholo hatramin'ny fianakaviana fisarahana amin'ny farany fialomana manjary fahamamona filalaovan-dratsy zany rehetrarehetrarehetrany nateraka ny fijangajangana tiako lazaina aminareo amin'izany tia ny tompo lazaina amin'izany tandremo fefa tonga eto amintsika ny olona miova finoana efa betsaka amintsika ny olona miova finoana ny amin'ny franc-maçon mialatsiny aminareo amin'ny tenin'izany satria efa betsaka misy ato misy mpitandrina misy mpiandry misy iraka misy olona tsotra fa maninonareo no miditra amin'izany be volany pastera de volony mihitsy no teny ny akabiazany pastera rehetra ny akabiazany tsy ny sasansasany efa lazanay reny rehetrarehetrarehetrarehetra manao mariaziny samy lehilahy mariazany samy vehivavy tsy kiriko mihitsiny na pastera aza dia manaiky anao mariazany zany miala amin'ny finoana vola ihany manamboly reny
vokatra zany jereo dadaolo momba mpandihy rehetrarehetrarehetrarehetra mipanakanto mialatsina mipanakanto voamaly a nijery ny tantarany nataon'Andriamanitra nahitan'izany eo amin'ny TVM tantaran'ny Jean Georges Nevers tany amin'ny 1300 tany zay namorona an'io dia voalohany io lehilahy tsara be ny akanjo manao zipo ohatran'ny vehivavy mihitsy ara tsara ny akanjony satroka be vehivavy lava be daholo ny akanjony manao satroka tsara tare kiraro tsara tare dia am'izany motina zay ny nanaovany azy zay ny atombozany dia io fa niovy izy taty aoriana am'izay nidirany devoly naviliny devoly any amin'ny finoana niakatra daholo ny akanjo rehetra bride na dododolo mandihy misaotra ministre ny serasera fa zay tratrako manao an'izany ozy akatoko zay ny tsy nampisy azy teo fa tena miboridina dododolo mandia akana olona hijangajanga mpiangony eto amintsika mpamiray eto amintsika mpanakato ohatrany hoe ny mpanakanakanto rehetrarehetra reny hafa ny fitafiny zany hafa ny volany zany hafa ny fihetsika zany fa maninona ho ahy ianao no manao an'izao zao mampanankarena dada vola zany mampanankarena vavaka amin'Andriamanitra tsisy arena ntsony fa zany mampanankarena hatramin'ny britana dia hono izy ny lehilahy am'izao zany anga hita ntsony zay mangataka dia lasa raha olona vola daholo za zao fa mijoro vavolombelona aminareo afasoanareo amiteniteny foana tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha dia natsona tany avoloha daholo ny olona manakaja rehetra ny ambasadera sy ny namany feno avoloha tany daholo ny mpitandrina filoam-piangonana rehetra nanatona mpiandry ny manolotrony tokanana tany manolotrony nanatona izy dia nidonony Andriamanitra iny ty ataonao fa nanao minizipo amin'ny fean'ny botabe raha matoti ozy tsy fantatrao ve fa mpiandry ianao ka maninona tanao zany miova nanjary ka maninona ohatrany iny ny lalanao dia mivily aty ka maninona dia mba hono izy ny lehilahy aminao am'izao zany anga hitantsony pastera zay makanay rehetrarehetrarehetrarehetra tsy mahazo mandamy hitsiny zay vandravandraiko izy hita amin'ny pastera io ny lista lehilahy 10 zao ny tsy maintsy aleko parain'ny andro satria nangataka 10 raha hiditra ianao izy dia fa raika amby 10 felahako tamaineo anao
ho hitanao tsara naovan'Andriamanitra anao. Tsy mbola zany pastera, za zao mila vola. Mpiandry zany, mpiandry tany manolotr'ody. Efa mpiandry teto amintsika, mba ahonana mikitra mihitsy ny fon'Andriamanitra amin'izany hoe nakaiza ny zanakao. Ary mampahery anareo rehetrarehetrarehetra fa raha tian-tany azy ianareo pasteur Juliano eo Ambotry Manjaka, mijoro vavolombelona. Sotra azy nankasitraka azy ary ny dera azy ho tamin'ny herinandro. Tongavan'ny olona pastera ao an-trano, katikatara tsara tare zany, olona tsara tare mirijarija be 10 lahy. Mahafinaritra ianao no pastera, tiako be ny toriteninao, tiako be mihitsy ny aim-panahy ao aminao. Raha mba mety ianao dia raisina ho namana. Ino moa maharatsy an'izany sy pastera Juliano? Ino moa maharatsy an'izany? Fa namanareo ahoana moa zany? Namanareo zany hoe hiaraka aminay. Ko maninona moa zany? Inona no olana afaka miaraka aminareo raha manaiky fotsiny ianao hoe ndeha hiaraka aminay androany dia omeko 250 millions de francs. Lazaiko amin'ny pasteur sy pasteur Juliano ny olona hatramin'ny zanakato dohako velona lahy raha mahazo an'izany. Tena velona mihitsy mahazo an'izany. Dia ahoana? Dia maka isika rehefa aveo tsika dia miditra makany aminay ianao manao sonia. Inona moa isolia ataoko? Tsy mahazo mijery ianao, tsy mahazo zay ao anatin'ny rehetrarehetrarehetra tsy azonao jerena fa tapenanay dia sy ny avy. Dia rehefa vita ny sonia 750 millions amin'izay no mena ianao. Be dia be ny rovotra niaraka daholo niala amin'ny finono Jesosy ary mampitomany azy. Miala amin'ny finony. Ento raha tongotra sy pasteur Juliano misaotra anao matsy azy. Tsara mihitsy mijoro vavolombelona amin'izany amin'ny rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra. Raha mba ho zany ane sa manohatra ho ny epistile Hébreux teo. Sa manohatra mihitsy zay fampianaran'ny diso rehetrarehetra. Zareo veritsika ngeny epistile ho an'ny Hébreux teo hoe toko 7 verina any amin'izay tsika. Toko 4 dino voalohany. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa izitra any amin'ny fitsaharana azy isika dia aoka isika tahotra. Fa andreo misy eo aminareo koa tsy mahatratra an'izany. Zay nanoratra ny epistily io tena nahita mihitsy misy olona tena vily. Enjeny. Fa tsy ho isan'ny hatratra zany ianao. Tsisy hatratra zany. Dia mangataka anao amerina ny teny. Tandremo ry rahalahy. Fa andreo isy aminareo anana foratsy tsy mino. Manjary foratsy ane fa tsy fo tsara.
vadika tamin'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra velona, mifananary isan'andro. Hitanao ny zanakao firy ny mpivady, tata lasa ny vadiko tsy hitatsony, manaraka an izy, nanjarina azy vola be, mpiandry ane zany dady, lasa misolo vehivavy asy aroa, teneniko izy fa tsy mety, teneniko izy fa tsy mety. Danao ay Antony amin'ny distance aingana, tsy misy afa-tsy zay. Tandry fio ny aizy, tandrimo fio ny anarany, tandry fio zay olona miaraka aminy. Fotoana fotateoriana, le vadiny tsy miangona fa mpiandry io, tsy niangona tsony hatramin'izay fa nivily lalana no nivavaka nataony. Tonga niara-mivavaka tamin'ny teto tamin'ny aladin'ny Pasika, voninahitr'Andriamanitra zany. Azakivy miala amin'ny finoana ny olona ho soratra masina, tandremo manana fo ratsy tsy mino, hiala amin'Andriamanitra velona, fa mifananara isan'andro. Raha hitanao ny raha alanao ny soratra masina fa very, tsy mananatra azy ianao ina ny hafarany, adiniko aminao ny rany, zay sanga nivavaka isika. Jesosy fona aminao sy ndotra mafy loatra ny foko, satria ianao nitezitra malahelo, lasa mivily lalana ny akabiazan'ny olona rehetra, nanaraka devoly. So ihany fa misy ny fiangonana, so ihany fa misy ny mpanompon'Andriamanitra mamerina azy, sotra Jesosy. Misy olona mitomany mivavaka aminao ny amerina azy, sotra Jesosy. Mba terizo ny finoan'izy ireny, enoy ny fivavahana izy ireny, fa na dia mangina azy Andriamanitra ndray andro any izy mbola malivavaka. Taovy mino an'izany zay, ampaherezo mihitsiny mba tsy hisy hiala aminao, fa so very hoy soratra masina, niala amin'ny finoany nandahan'Andriamanitra. Vitany anjarako Jesosy, voalasa ny teninao, ataovany ampon'ny olona tsirairay avy zany androany, haniry, hitsimoka, hamokatra. Ary na dia raha ihany aza sisa Jesosy mahavavaka tahaka ny Eli mpaminany, miaina azy foana ianao. Ko ampahirezy ny olona, ampahirezy ny tokantrano, ampahirezy zay manana an'izany olona zany, mba tsy hivily amin'ny lalana, hivily amin'ny finoana. Ianaranao Jesosy tompon'ny teny no angatahako an'izany. Amen. Petrakitsika. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika amin'izany afatra nampitondraina tamintsika izany androany, mba ahafahantsika mandinika ny tenantsika tsiraray avy, fa malasa fisainana tokory havana.
ny fiainantsika mpino, ny fiainan'ny kristianina, eny fa na dia ny fiainan'ny firenena azy. Olay mpanoratra anankiray manao hoe fa maninona ho izy ty firenentsika ity no mitanan'ny rambony ao anatin'ny fahantrana. Ny tanan'ny rambony ao anatin'ny fahantrana, nefa raha ny manam-pahaizana maniry ohatry ny anana raha eto Madagasikara, fa maninona ny mbola mahandrotsika dia izy ihany no mamaly hoe betsaka ny manam-pahaizana hozy izy, fa vitsy ny manam-pahendrena. Betsaka ny manam-pahaizana fa vitsy ny manam-pahendrena. Fa maninona ny raviravizan'ny sasany vola, voatariky ny asan'ny maizina, voatariky ny asan'ny satana, dia lasa niovatra amin'ny finoana araka ny teny ray aman-dreny teo, niovatra amin'ny firenena, niova ny toetra, ny fomba izay nitezana azy. Fa lasa tanteraka le teny zarizary tsika teny malagasy tokoa hoe ny vola ny maranga dia adiny maha-kristianina. Mandeha tena riavana, andeha hitoraka ny tompo, andeha hivavaka fa izaso ianao no fidin'Andriamanitra ho fahazavana sy fanasina ato an'izao fiangonana izao, sy ho an'ny toerana izay misy anao. Andeha hiverina ka hitodika ny tompontsika amin'ny hira 700 o raiky izay malala tonga aho zanakao, izay nania fahadala ka mifona aminao, mamela ny fahotako teo anatrehanao ary ny fahadalako aza mba tsarofanao. Ataontsika izany andiny voalohany izany, dia ny andiny faharoa ataontsika eo am-pitsanganana. Tanandany famonjena izay lazainy teninao, kanjo hitako tokoa tsy fantatro tena mifona tokoa ve ny atserovana man'izany tononkiro izany. Eo izaho izay nanantena izao fiainana izao, ka nandany famonjena izay lazainy teninao, kanjo hitako tokoa fa izao tontolo izao tsy mba manana afa-tso ampiadana anao vavaka sika. Jesosy io
norenesinay Jesosy teto amin'ity toerana ity ny afatrao. Miantsoantsy anao androany, mikikiky anao androany, hanio raha iainy feony ianao, aza manamafy ny fonao. Antsoantsonao zany Jesosy, kikikanao zany Jesosy, ho anay tsirairay avy izay mamonjy an'izao fotoana izao, na ny tokantrano, na ny ampitan-dranomasina, na aiza toerana misy anay, ny kikikanao androany, hanio raha iainy feony ianao, aza manamafy ny fonao. Jesosy malalo, tsy hanamafy fo izay, tsy hanamafy fo izay Jesosy, fa hiveriny eo aminao. Ny volany e Jesosy mety ho lany ihany, ny voninahitra e Jesosy mety ho levina ihany, fa ny fiainana izay omenao no maharitra mandrakizay. Tompo malalo, indreto miantoraka aminao ny vahoakanao tsirairay avy, indreto mandadilady eo anatrehanao Jesosy, lay mahantra, lay fa rotodrotiky ny fahotana. Jesosy malalo, lamba rovitra ny sisany entina miantoraka aminao e. Olona efa sisany fahotana ne Jesosy no miazakazaka mandadilady, mandohalika ao anatrehanao, tahaka n'ilay zanaka adala, na tsy aro ny fahadalany, na tsy aro ny fahadalany, nandohalika teo amin'ny rainy manao hoe raikio, tsy mendrika natao zanaka ao intsony aho, tsy mendrika natao zanaka ao intsony aho, fa mba atao voisa ny mpanomponao. Nefa tsy nety ianao, tsy nety ianao Jesosy, fa rehefa hitanao ny tao anatin'ny fony, nanana etaeta, na tsy aro ny fahadisony, ka niantoraka taminao, ianao mihitsy ny teny hoe ity zanako ity efa very ka hita indray. Omeko fitafiana vaovao izy, omeko kapa vaovao izy, omeko fiainana vaovao izy, ary izay matavy indrindra ato amiko no vononoko, fa zanako tiako ity ny sady malalako. Andeha miverina eo amin'ny tompo ary, hivavaka eo amin'ny tompo ianao, hiantoraka aminy izay mety fahalemenao, izay mety fahadalanao, efa niodina teo anatreny. Iaino anao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy tsy matonona vavaka betsaka izay Jesosy, re karazam-pahotana izay mety ho vita sy ny lalovan'ny mpanomponao, tsy ary voatanisana eto, fa saingy izao ny indra fonao no mangatanay. Mahatoky izay Jesosy, fa ny etaetany fony fotsiny, ny fahatserovatenany fotsiny, tahaka n'ilay zanaka adala, dia hitenenana ho azy androany manao hoe ity zanako ity efa very ka hita indray. Ho atsangako, omeko fitafiana vaovao, omeko fiainana vaovao, mba antsampany, fa izaho dia tsy miova ho maly izan'io ary mandrakizay. Jesosy malalo, misaotra indrindra Jesosy, misaotra indrindra fa namindra fo anay ianao, misaotra indrindra fa namela ny elokay ianao, misaotra indrindra Jesosy fa namela ny fahadisoana ianao, ka na inona tsy famendrehanay, na inona tsy fantaterahanay, rehefa niantoraka taminao ny mpanomponao, dia ianao mihitsy no miteny hoe anaka, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao, anio ofotsiko tahaka ny ora-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, anio ofotsiko tahaka ny volon'ondry fotsy. Makasitraka Jesosy, makatelina no zany fitiavanao zany, zany mahatonga anay hitotorebika tahaka ny Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona izay voavelany sy voasarona ny fahotana,
sambatra ny olona izay tsy sain'izay efa eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra Kristy mpanao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina, nateraka Maria Virjeny, nombaraka Ponte Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevo, nitatany amin'ny fiainatsika, tonga tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, dia an'Andriamanitra Kristy avy any aviny tsara velona sy ny maty. Mino fanahy masina, fiambonana masina manera n'izao tontolo izao, fiambonany olona masina, famelan-keloka, fiainana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Isambatra Jesosy raha miaraka aminao ny andiny voalohany ihany. Tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ririany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. dia mbola ampitombonana mandrakariva amintsika ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izao sika ary miarahaba ihany koa anireo namantsika izay manaraka ny fandarana na avy any ivelany izany na manaraka mivantana ny radio Fehotazatsoa. Izao sika tonga amin'ny fotoana izay atserovan'ireo mpanompon'Andriamanitra namantsika ny tsingeritaona samihafa teo amin'ny fiainany ka dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misy 570 mianadamianaka izy ireo no nampiaingo izao alitara masina izao tamin'izao andro fandraisana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rabetrano Herinjato Hugues Flavien, Razana Koto Kevin, Randriana Also Lala, Ramahazo Manana Oly Arso, Ramaoly Arso Tina, Ramahazo Manana Nantenaina, Ralayaro Manana Maoly sy Rajaontso Nirmalala anniversaire-ny mariage, Rasoary Manana Perline, Rakoto Ralson Tojo Mahery, Andria Manantena Mendrika Tsantaniavo, Natolotra Nomeniavo Ifalina sy Nekena Nomeniavo Fifalina kamban'izy ireo anniversaire ny tamin'ny 1er mai androany. Randrianantenaina Fanambinantsoa, Raharinantenaina Sambatra, Raharinantenaina Nikaeli, Fanirsodomona Elina, Ramiara Manana Tsiory Faniloniaina any Paris, Rehoanina Hervé mangataka nira ny miankina aminao, Ramilson Tianjara mangataka vavaka fa hanala CPE, Rakotoary Manana Risara enimpolo taona mangataka vavaka amin'ny fahasalamana, Randriana Liarisoa Bodonirina vavaka ho amin'ny fianarana, Ratsiza Félicité tamin'ny 27 avril, Randriana Arvelo Robin ia anniversaire ny mariage tamin'ny 29/4,
Rakotoary mangana ambinitso tolo janahary tamin'ny 29/4 randriana antenaina ny ony marina anniversaire androany mangataka ny hira 5 sy 500. Rakotoniaina Julien tamin'ny 28. Raha mandimby Arisoa Antanirina tamin'ny 21 avril. Andrianarivelo Mamitina Cédric tamin'ny 25 avril. Raha vao manana no Landina 12 taona mangataka fahasalamana. Randria Morasata Joni Finona 15 taona. Randry ny aina vololon'ny Rina Charlotte. Randriana Rivo Daniel sy Rahar Malala Joeline anniversaire mariage tamin'ny 25 avril. Raniry Malala Finaritra. Pasteur Randria Derson Yar Ferdin tamin'ny 25 avril mangataka ny hira faraka amin'ny 70 anaty hira fiderana. Rakotony Ndrina Anjarany aina Arianna mangataka fahasalamana. Andriary ny aina Sarika tamin'ny 27 avril. Randria nantenaina Miora Erika. Randria Mianta Koloina Sarobidy mangataka vavaka mba ho salama. Andrianjaka ny Rinarisoa Mami Rika fitiavana. Solony aina Lova mivady anniversaire mariage 17 taona tamin'ny 27 avril. Nomena Lovasoa 17 taona. Raharivelo Olivia Irina. Rambola Avana Mahery anniversaire tamin'ny 1er mai. Raharison Soatsiky Iantoany Avo. Izay izy 5 mianaka izay tompony anniversaire androany. Ny tompo dia milaza mandrakariva fa eo amin'ny toerana rehetra izay atserovanareo ny anarako dia eo ny tahiko anareo. Ny kadô tsara indrindra izay omenanareo dia izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko 7 ny andininy 17. Isaia toko 7 ny andininy 17. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova mpanavitra anao dia ny ray masin'ny Israely. Izao Jehova Andriamanitra ao no mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony ho alehanao. Amen. Alohan'ny anaovantsika ny hitondrantsika mbavaka azy ireo dia andeha mbola ho ataontsika ny firana faraiky amin'ny 70 anatin'ny firana fiderana hoe ny miankina aminao. Ny andininy voalohany ihany. Aorian'izay dia hitsangana hivavaka isika. Fa 70 ao anatin'ny firana fiderana ny miankina aminao. Indro apetraka aminao ny fiainan-janakao tsy mba manana safidy tompo fa maniry indrindranao. Indro apetraka aminao ny fiainan-janakao tsy mba manana safidy tompo fa maniry indrindranao. Maro ny ady hatrehinao za tsy maitso sedrainao. Mbola nofo ka malemy tompoka tafim ny herinao. Farazao fiainany izao
kinamina uzavapona yani tumpo fe no sento situman ululevuna vukua zaureta itizam fanizava si uluri tumponi miankina minam. Itsangana ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be fitio misaotra anao izay satria mbola nomenao tombonandro, mbola nomenao tombo-potoana, ary indrindrandrindra mbola navelanao iaona aminao eto amin'izao tempolinao masina izao, araka ny teninao hoe tsy afy ty fa vavadiny lanitra sady tranon'Andriamanitra. Efa nitsenana iteto anao Jesosy, ary fantatrao tsy misy miafina aminao ny aminay tsirairay avy. Indrindra Jesosy fa reto mpanomponao izay nahatsiaro ny tsingeritaona maro samihafa teo amin'ny fiainany. Misy aminay reo Jesosy ny manana izany tsingeritaona izany, fa mety nanadinona noho ny antony maro samihafa dia tsy nahasoratra an'izany androany, ary tsy nanolotra akory voninkazo mba hampiaingona ny altaranao. Reny rehetrarehetra reny nefa Jesosy dia asan'ny tananao zany, araka ny teninao hoe fa fitiavana mandrakizay ny nitiavako anareo hoe ka izany nampaharetako ny famindrapoko taminareo. Efa namindranao fo zay dia tonga teto Jesosy. Ao reo mbola tanora Jesosy, ao mbola zaza, areo nefa antitra tao anatin'izany natsiaro n'izany anniversaire zany, fa izaho kosa dia mangataka aminao na tanora sy mbola zaza ary izy dia ny teninao mihitsy nefa nyteny fa mpianatra anao ny lalaka alehanao dia ampianaro izy Jesosy. Ao ny mpianatra Jesosy izay nala CPE dia anao anolo-tsaina azy, ary anao mbola hitari-dalana azy amin'ny lalana rehetra tokony ataony. Ao reo efa lehibe Jesosy, omeo tombonandro izy, omeo tombo-pitiavana izy, satria Andriamanitra fitiavana ianao. Dia mba jereo Jesosy ny fiainana ny andavanandro mpiaina, ny fitadiavany ho andreo miasa Jesosy. Dia mba jereo zany satria mety misy olana ny ampiasana, misy disadisa any, dia ianao ampahery azy, ary ianao mbola ampijoro azy, ary mino fa mbola ho ataonao amin'ny teninao hoe ataoko samihafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Dia ao reo ka manao asa tena Jesosy. Ianao nefa nyteny fa hotahina ny fanaova amin'ny mofonao, hotahina ny asan'ny tananao, dia mba tenireo amin'ny tana maherinao zany fitadiavana zany Jesosy, na inona ka mba hanana ny fifaliana tokoa amin'ny fanomponanao. Dia mametraka ny fiainana rehetra eo an-tananao zay Jesosy, ary mbola mametraka ihany koa ny fanantenanay fa ianao dia tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay. Dia mametraka ny tokonay izay eo an-tananao Jesosy, amin'ny anaranao tompo mahery no angatahana sy ametrahana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy, amen. Mahery izay tompoko, mazao ho toerana. Zay ary tompoko dia samy mieritreritra rakim-pifonana zany no tontsika ho an'Andriamanitra androany izay manome mpifaliana no kasitrahana indrindra. Nrakitra voalohany sy ny faharoa araka ny mahazatra ao ariana zay androany, satria fandraisana dia manao procession tsika eona amin'Andriamanitra mihitsy ny ary mivavaka aminy misaky izay mandatsaka rakitra eo anao dia mitenanao Jesosy ao tsy miala aminao aho. Misaotra tompo.
miarabantsika rehetra indray a amin'ny anaran'i Jesosy tratran'ity andro alahady andro tsara ity tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny raharaham-piangonana isika dia ampatsiahivontsika fa ny vaky tenintsika amin'ity andron'ity dia eo amin'ny bokin'ny nomeria toko fahaefatra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny raharaham-piangonana avy amin'ny fifoazana taninanandrano ampitombona mandrakariva amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo antsoina ny iraka rehetra eto amin'ny fitandremana taninanandrano anatrika ny fivoriana dinikasa izay atao amin'ny fitandremana ny alarobia 4 Mai amin'ny 10 ora maraina hoy ny biraon'ny fifoazana iraka Ratelson Philippe avy amin'ny fifoazana ihany ilazana ny biraon'ny fifoazana taninanandrano sy ny voamera isa tokony izay tarihan'ny filobombera ho tonga ivory ao amin'ny salle numéro 318 ny zoma 6 Mai 2022 amin'ny 10 ora maraina manaingatsika rehetra ho tonga daholo fa zava-dehibe ny dinihana amin'ny fotoan'io dia ny fanomanana ny fivoriam-be fiarahana-misakafo izay hitaterahana ny asabotsy 14 Mai sy ny fananganana ny asa sosialy ary fandraisana ny anaran'ny mpikambana tsirairay manantena ny fantongavantsika rehetra ary manao veloma amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo filazana ilazana isika izay maniry andeha anatrika ny fanokanana any amin'ny toby anja fa misy ny fiara iraisana ho an'izay andeha afaka manantona manoratra anarana ao amin'ny Ravavo Saoly eo ambany mandray ny anarana isan'andro afaka miantso koa ny lahara telefônina 034 04 266 71 na ny 033 02 261 64 ny frais 60 000 ariary na 300 000 francs ny aller retour avy amin'ny Katezat filazana fampidirana mpikambana vaovao aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ilazana isika rehetra feno enina taona hatramin'ny 5 taona fa ny fampidirana mpikambana vaovao amin'ny Katezat amin'ity taona ity dia manomboka ny 2 avril ka hatramin'ny 7 mai avy amin'ny sambana fanantenana ho ampitombona amintsika ny mandrakariva fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana Jesosy Kristy Tompo ilazana isika diakona pia sy ny iraka ray aman-dren'ny mpikambana ao anivon'ny sampana fanantenana fanatanteraka fivoriana miaraka amin'ny birao fikambanana isika ny alahady 8 Mai ho avy izao izany dia ho taterahana ao amin'ny efitrano 307 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro zava-dehibe no dinihana ka manantena anao voakasika izany mba ho tonga efa afaka manao ny mangataka amin'ilay aman-dreny mba hitarika ny procession dia ho tohizana ny raharaham-piangonana dia hanao amin'ny procession tsika zao a amin'ny rehefa 5:10 amin'ny boky kiratsika 5:10 arena sy fananaka ianao Jesosy ny mahay manasitrana zany foko be fakapana zany tsy hanafenako ny aretiko ianao fakapana mahazo a ny indra fonao sisa ianao andrasako Jesosy tsy avelako na Jesosy raha tsy mitay ahy tsangantsika rehetra ianao Jesosy no manasitrana Kasiana fe nakuna retiko nihindra fo nautsay faritana numana maivana nizinga retiko yanaulanyu budeu Kalvari no anakinaku ni fiainaku yanao mandanye anati tsaketi
tsy mandray ny tanako fa tsy mandray ny tanako ka hitongiko tsotr'izao hitongiko tsotr'izao hoarena sy fananako sy fananako mba manana niza moa Jesosy izamoa fa ianao no tokiko matometolaka amin'ny antoko rakakina riraisa sotra Jesosy zany ny fanorenay Jesosy be ny atom-panahy be ny fahatampanahy ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana rasiny zanaka amen. Petraka isika dia manomboka amin'ny procession ianareo vehivavy mba hiangaviana foana hitondra amin'ny poketra anareo. Sady mandeha agny ny procession no vakiana ny raharam-piangonana. Avy amin'ny sampana STKVM ny antony voka TB ho ampitombona aminareo ane ny mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika. Izay sampana tanora kristianina vokivoky manga ny STKVM dia natateraka voka TB manomboka ny alatsinainy 2 mai ka ifarana ny alahady 8 mai 2022 ho avy zao. Toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Alatsinainy 2 mai fanokanana fanompoam-pivavahana amin'ny Enonora Riva izay atao eto amin'ny Foibe ny alarobia 4 mai asa-pifazana ao amin'ny 2e étage manomboka amin'ny 7 ora sasany ady amin'ny zava-madomelona toka paraky sigara sy ny sisa komandehana daholo izay rehetra voafatotra amin'izany. Ny alakamisy fianarana soratra masina amin'ny 2 ora sasany izay atao eto amin'ny Foibe miaraka amin'ny pasteur José Alain. Alahady 8 mai fotoam-pivavahana lehibe vokatry ny STKVM tontolo andro izay faranana amin'ny fiderana lehibe izay atao amin'ny 4e étage manomboka amin'ny 10 ora hariva. Eo ihany koa ny amaranana ny tantara mitohy izay hoenoitsika amin'ny radio fitazatso izay atao antsehatra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo atsika tsirairay avy. Ireo zanantsika kosa hiditra amin'ny fanorenana tokantrano masina. Raha Samuely Razana Manda Alice Andriamatoa Rakoto zanany Samuel Eric Willy Ramatoa Ravaoarmanga Florine Andaniny Andriamatoa Andrianjoany Gabriela Ramatoa Ranivoarson Marie Sabine Louisette Ankilany dia falomanasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Raha Samuel tokony aina sy Randrianjohany manitra ny rina ny voarso izay atao eto amin'ny fiangonantsika tanàna Andranoampandrana ny asabotsy 7 mai 2022 amin'ny 12 ora tolakandro. Andriamatoa Rakoto Malala Albert Ramatoa Rasoana Tenaina Victorine Andaniny Ramatoa Rasoany Rina Georgette Andriamatoa Rakoto Nirina Jean Louis Ramatoa Rafaramanana Juliette Ankilany dia falamampandrea anareo fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Rakoto Malala Tsilavina Nambintsoa sy Nirina Malala Riniramanana Tainjanahary Faneva izay atao eto amin'ny fiangonantsika tanàna Andranoampandrana ihany ny asabotsy 14 mai 2022 amin'ny 10 ora maraina. Raha misy mahita tsy mamety ny amasinana ny fanambadian'ireo ny ray amin'ireo dia aoka izy ampilaza melo ny ray aman-dreny mpitandrina filazana manjoa Ravaoarso Marie Odette mpiandro promotion Pampsio ny voninahitr'Andriamanitra dia natsony ray ody any aminy ny alahady 24 avril rehefa ny vahiny 13 taona teto an-tany hoy ny vadiny Rakoto Armanana Andriany Rina ny zanany ndray tapo aminy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa niala tao Akanja Ambohimangakely ny alarobia 27 avril ary efa napetraka ao amin'ny fahasandrazany Ambohitrinybe Atsimo Ambohitr'Andriamanitra. Razafy Arivony Florine dia natsony ray ody any aminy rehefa ny vahiny 20 taona teto an-tany hoy ny zanany ny zafiny ny piray tapo aminy ny fianakaviana manontolo.
ny nofony dia efa niala tao amin'ny tranony DT31 Besarety ny alarobia 27 avril ary efa napetraka any amin'ny fahasandrazany Antovotany Ambohidralambo. Ramatoraky ny aina Andriatina Avitra Patrika dia natsony ray ody any aminy rehefa mivahiny 7 taona teto tany. Hoy ny fofombadiny ny taizany ny piraita-po aminy fianakaviana manontolo izay soloany Rakotomanana Maminy Aina Ferdinand sy Katusha amin'ny promotion Papsion Voninahitr'Andriamanitra. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny tranony 2P53 Avaradoa ny asabotsy 30 avril teo ary efa napetraka amin'ny fahasandrazany eny Anjanahary. Lalao Arlinina Rasoa Vololona Mpiandry dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 10 taona teto tany. Hoy ny vadiny Ramamonjy Soa Justin, ny zanany, ny zafiny, ny fianakaviana manontolo. Ny nofony koa dia efa niala tao amin'ny trano foneneny ny 30 avril 2022 ary nentina tao amin'ny fahasandrazany Miarina Varatra Fandrina. Rasoa Anjanahary Manitra Piomana Foibe eto Antananandrano dia natsony ray ody any aminy rehefa tamin'ny 30 avril rehefa nivahiny 13 taona teto tany. Hoy ny vadiny Andrianaivo Jean Parfait Piomana, ny rafozany Razofina Aimé Simona Pasteur, ny zanany ny fianakaviana manontolo izay soloany Andrianaivo Rindra Entsotena mpampianatra mpiandry sy Piomana promotion mpanasitrana mpiantsa fiderana Foibe. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny tranony IVP 175 Akadifotsy Atamfotsy ny alatsinainy 2 mai amin'ny 10 ora maraina hoentina Amezam-Boninahitra amin'ny FPVM Sinay Fitiavana Ambatomanga alohan'ny ametrahana ny ao amin'ny fahasandrazany ao Ambatomanga ihany. Rasoa Anjanahary Anitra Piomana Foibe FPVM efa voavaky teo ihany fa lasa anankiroa le filazana. Rakoto Arvony Noro Armanga teraka Randriamandroso mpampianatra Pikaroka dia nodimandry ny alarobia 27 avril rehefa nivahiny raiky amin'ny 70 taona teto tany. Hoy ny vadiny Rakoto Arvony Solo ny aina, ny zanany ny ray tapo aminy ny fianakaviana manontolo, ray tapo amin'ny vadiny izay soloany Rakoto Arvony Tina mivady sy ny zanaka manjafiny ao amin'ny Dekona groupe 2. Nofony dia efa niala tao an-tranony ao Bioririka pré IVD 16 akaiky ny Osty ny asabotsy 30 avril tamin'ny 12 tandro ary efa nivoalevina any amin'ny fahasandrazany Ambihivy Soavina. Andriamanitra ny tompon'ny fampiononana ny riavana hampionona ny fianakaviana Tramanjo. Ny fisaorana ny vadiny ny zanany fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno sy fakasitrahana ny tapaka sy namana ny mpiaramonina tonga dododona nanao soroka miara milanja fo miara ory taminay tamina lasana ny ava malalanay rahery ny aina ny nina miray. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly soanareo ialana tsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Ny fisaorana ny zanaka manjafy ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fisaorana feno anareo rehetra tonga nydododona ampahery fianakaviana tamina lasanany re malalanay Razafy Arvony Florina. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly fity anareo. Ny fararakitra avy amin'ny tompoko vavy Rahary Manana Louisette 50 000 ariary, Razafy Arvony Florina 30 000 ariary, tompoko vavy Rakoto Arvony Noro Armanga ray alina ariary ary voavoaray teo ny fararakitra raha vao ary Somary Odette vola 2 alina ariary na 100 000 francs. dia toy izay ny raharam-piangonantsika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery. Amen. Toy izany ny voady. Sambatani malahi ni malahelo ampana sambatra bazini fanjakani
manitra. Sambatani uri faizi no ampifany malemy fanay no andovany tany. Sambatrany mady wampo fizy no ahitan'Andriama nitra. Sambatrany pampia havana fizy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Fizy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ratsapanao fatsy sambatra, fatsy sambatianao manatonany Jesosy, manekeny famonjeny tsy andatsanao ny tompo. Raha teo sambakianao izy anekatianao sambatra ianao. Ratsapanao fatsy sambatra, fatsy sambatianao manatonany Jesosy, manekeny famonjeny tsy andatsanao ny tompo. Raha teo sambatianao izy anekatianao sambatra ianao. Izy anekatianao sambatra ianao.
si azahoana lay fonenana tsy mavidina tsy aleove teny ty toko no miaritra zava-manjo toizany efaia andapandra fa olavina mandraky izay Nambara nifa wani uluna
dia mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tompontsika sy ilay Jesosy Kristy izay arahantsika. Ny komity ny faharoapolo taona ny fiangonana FPVM manerana an'izao tontolo izao. Eto isika dia manentana kely fotsiny fa fotoana mandeha be dia mandeha be fampatsiahivana no voalohany ho tenentsika androany satria misy mahatsiaro tena hoe isika eto Antananandrano ihany no mankalaza ny faharoapolo taona misy miteny an'izay. Ampatsiahivana rehetra zany fa ny faharoapolo taona dia faharoapolo taona ny fiangonana FPVM maneran-tany. Jesosy no namangy any dada nahatonga ny hoe plafond eto Antananandrano no tsangam-bato. Izay no mampatonga ny hoe tsangam-bato plafond ny 4e étage no tsangam-bato. Izay fanazavana izay tsy maintsy etitsika kely alohan'ny rehetrarehetra satria misy manana heritreritra ohatra ny fiangonana ivelan'ny Tananandrano mieritreritra fa fetin'ny Tananandrano faharoapolo taona ny Tananandrano no atao satria plafond ny Tananandrano no tsangam-bato. Dia etineto zany izay fanazavana izay mba ho fantatry ny rehetra fa roapolo taona ny fiangonana FPVM 2002-2022 roapolo taona katroka no nidinatsika teto Antananandrano dia izay no fanazavana voalohany izay tsy maintsy hoentitsika androany. Manaraka izay dia misy tsika miteny ohatra mangingina ny faharoapolo taona. Tsy mangingina faharoapolo taona fa eo amin'ny un mois et demi zay no isin'ny komity dia misy foana ihany ny période d'installation. Ny période d'installation tiantsika tenena zany dia zao hoe misy foana ny zavatra tsy maintsy homanina, misy ny zavatra tsy maintsy karakaraina alohan'ny etsika rehetrarehetra. Noho izany dia ao anatin'izay isika zao rehefa tapitra izay période d'installation zay satria efa mivoaka ny logo ohatra ao anatina fifaninanana tononkira zao isika satria asiana hira faneva ihany koa ho an'ity faharoapolo taona ity dia misy tononkira izay no tenenina teto amin'ny altara teto foana hoe nisy fifanahana tononkira. Isy fifananana ihany koa zany feo an'io tononkira io rehefa azotsika le mivoaka ilay tononkira entanitsika vahoaka an'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana ao anatin'izay feokira izay fa afaka mandray anjara tsara ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra tsy eto Antananandrano ihany fa naiza ny FPVM misy anao dia afaka mandray anjara ao anatin'izay fifaninanana feokira faharoapolo taonan'ny fiangonana izay. Ny manaraka zany dia efa hitanareo ivelany ao misy banderole anankiray lehibe ao ivelany ao. Io banderole io dia manambara amintsika fa misy ny hetsika voalohany izay atao amin'ny lundi de Pentecôte. Garde une partie lehibe izy io iraisany FPVM rehetra manerana an'izao tontolo zao. Miteny atsika hoe manerana an'izao tontolo zao satria afaka mandefa fandraisana anjara ny FPVM rehetra izay tsy afaka manotrona, tsy afaka mandray anjara any amin'ilay toerana. Eny Antsapandrano izy io no ataontsika ary ao anatin'izy io dia fety sy kilalao ary fiarahana mikorana. Fanaontsika isa taona ny garden party izay isaky ny voalohany volana May tahaka an'izao. Fa tamin'ity ny voalohany volana May dia nitotona andro fandraisana dia tsy maintsy nijery andro hafa isika anamariana an'izay garden party izay anamariana an'izay fankalazana ny faharoapolo taona ny FPVM izay. Koa manentana antsika rehetra izay afaka mandray anjara izay te handray anjara ao anatin'io satria isy stand eo amin'ny 90 eo. Stand eo amin'ny 90 eo no ilahatra eny amin'ny garden party io. Afaka mandray anjara noho izany ny sampana velona rehetra isaky ny FPVM. Tsy sampana ihany eto Antananandrano averiko foana zay. Tsy sampana eto Antananandrano irery ihany fa nasampana ny fiangonana hafa ianao dia afaka mandray anjara ao anatin'ilay garden party maka stand dia mandray anjara ao anatin'izay activité rehetra ao anatin'io garden party io. Afaka mandray anjara ihany koa ny fiangonana hafa rehetra avy any ivelan'ny Tananandrano tiako tenenina fa tsy Tananandrano irery ihany. Afaka ihany koa isika rehetrarehetra ny promotion mbola iaona amin'ny fiombonan'ny promotion ny komity andaminana an'izay rehetrarehetra izay. Mandray anjara ao anatin'izany ny diakonina isika vahoaka an'Andriamanitra rehetrarehetra dia
mandray anjara ao anatin'ny garden parti lehibe io. Efa nisy taratasy nalefa any amin'ny président synodal manentana ny fiangonana rehetra ivelan'ny tanànan-drano mba tsy hanao activité intsony parallèle amin'ilay garden parti izay ho ataontsika amin'ny lundi de Pentecôte, satria ny fiangonana rehetra dia efa nahavita ihany koa ny fitsangatsanganany tamin'ny lundi de Pâques. Noho izany dia ny garden parti ataontsika lundi de Pentecôte dia garden parti iraisantsika FPVM rehetra naizanaiza misy ianao dia mandray anjara ianao anatin'izay zavatra izay. Ho an'ny mpandray anjara rehetra dia misy ny terme de référence izay efa vonona nikarakarain'ny komity. Ny terme de référence zany dia izao hoe ireto daholo ny fepetra mahakasika ny mety ho fandraisana anjara amin'io garden parti io, izany hoe ny fepetra rehetra ho an'izay rehetra andray anjara amin'ny fivarotana, andray anjara amin'ny kilalao, andray anjara amin'izay mety ho activité rehetra atao eny amin'ilay garden parti. Isy fiaonana noho izany amin'izay mpandray anjara rehetra amin'ny 10 mai amin'ny 3 ora sasany eto Antananandrano isika rehetrarehetra izay mandray anjara saika diniko fa na particulier arany. Raha ohatra ianao ka manana fahameza-pahasoavana amina fanaovana sakafo na kilalao ka te handray anjara ianao akastandy dia afaka mandray anjara tsara, fa amin'ny 10 mai isika no manao séance de travail kely afahantsika mandamina sy mandrindra hoe iza no manao inona ary iza no mivarotra ohatrany ahoana. Ny rano ny jiro tiany ezahany komity mba ho karakaraina, satria ny toerana eny Antsapan-drano efa nisy fotoantsika raha nisy natadidy anareo fa efa nisy fotoantsika nanao garden parti teny amin'ny toerana io, fa somary miataka kely eo fotsiny le izy nandritra ny fotoana ny katonan'ny fiangonana moa zay fotoana izay. Fa amin'izao fotoana izao somary miataka kely eo akaikiny eo fotsiny le toerana, misy rano any eny fa sao dia sanatria tsy ampy dia efa mikarakaran'izany ny komity amin'izao fotoana izao ho an'izay olona rehetra andray anjara ao anatin'izay garden parti izay. Koa dia manentana antsika rehetrarehetra isaorana sady ny vahoakan'Andriamanitra rehetra izay mitondra mbavaka ary tena mahafoy vola mankarena anaty voady sy ny rehetrarehetra mahakasika an'izay fananganana sy ny fanatanterantsika ny finition ny plafond ny Tanànandrano ao amin'ny 4e étage izay. Jesosy manankarena fahasoavana, manankarena vola mankarena, manankarena hevitra, manankarena olona amaly fitiatsika menakavy amin'izay rehetra ataonao sahady mahakasika ny 4e étage. Ary izay dia miantso foana izay olona malala tanana, miantso foana izay olona afaka ifarimbona, fa ny komity dia mandrindra, ny komity dia mandrindra ihany, mandamina ny activité, fa ny asa dia atsika vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra, ny asa dia ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra dia miaraka mandrindra an'izay asa izay isika ary manaka manatanteraka an'izay asa izay. Ho voninahitr'Andriamanitra irery any zany rehetrarehetra izany dia raina Jesosy misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Izay ary zany ny vaovao amin'ny fiangonantsika rehetrarehetra hatramin'izany. Le voady be dia be eo mandany fotoana be dia be sady be dia be koa no anareo manokana dia tsy azo rezahana eto, fa tahaka ny tony fotsiny mamperitreritra hoe za dada nanofy ny dadabe anay efa maty, eno mbola nalasa zay nanofy ny dadabe io tsy tadidika ny fiandohany, fa nitsaroko dia hoe marary teo am-pandrina ny dadabe anay efa maty io, izao niditra hivavaka ho azy. Ka rehefa niteny azy hoe ao zay hivavaka ho anao, dia rehefa zaho andeha hivavaka ho azy iny no niariny izy sady niteny amindry hoe dia manatona aho ka dia ndoraisina ny tanako, ka ho izy hoe izao ny teniko amindry farany afaka roa taona mandevona. Mampitandrina an'izay nanonofy an'ity tsy fantatra anao, raha mbola tsy mpandray ianao midiraingana, raha mpiovana ianao midiraingana, raha mpiandry ianao mesaingana, fa mampitandrina anao izy fa afaka roa taona ianao dia ho faty tahaka azy koa. Jereo ny tensionnao rehefa olona lehibebe ianao sitrany ay mba ho afaka io nofy ratsy io.
tension mankany amin'ny dokotera na any amin'ny pharmacie misy daholo. Faharoa ty ilay nisy nanofy nandeha tomobile hono izy a dia rehefa avy eo izy a dia tiany be hono ilay tomobile dia nangataka izy hoe ohatriny ty fiarakodianao ty voavidiko dia izy le olona hoe 109 millions rehefa chiffre ohatran'ireny a dia inona dia hira 109 zany hoe nahafony aiko a na nahavotako ho anao. Nefa izy niady varitra hoe ataovy 102 millions na 105 millions fa tsy 109 millions. Tsy tiany Jesosy mihitsy ny manohatra azy. Rehefa teneniny hoe 109 dia 109 dia 109 nahafony aiko ho anao a zay voaozony Satana. Dia mivavaka zay ny dikan'izay dia mivavaka aza miady varitra amin'Andriamanitra totsony. Ny anankiray hoe nanofy bibilava izy dia feno atodin'io bibilava io ny a ny tranony dia ozony dia nisy alika hono nihinana an'io atody io a dia fafao ho reniny a io trano io a zao ihany a rehefa manofy anareo ao a bibilava ka manatody tandremo tany amin'ny faritra maro teto Madagasikara dia nisy an'io a atodina bibilava io ao an-trano. Mpianatra rehetrarehetrarehetra 700 ray kilasy mitsipatsipaka daholo. Tany an-taingo ny anankiray tamin'izany a tsipatsipaka daholo niantso mpiandry ny FJKM daholo natsoina tamin'izany fa tsy navela nidina tany ny FPVM. Tsy nirarahiny mihitsy tsy nirarahiny tsy nirarahiny le bibilava tsy nirarahiny le marary fa mitrotrona sy mitrositrosina daholo rano trano eny an-dalana ny mpianatra rehetrarehetra nandritra ny herinandro. Kivy ny ray aman-dreny dia hoe mba hatsoy amin'izay a ny FPVM. Ny FPVM manana alala hoe misy atodin'io a ao an-tranonao. Tranonareo ankizy mpianatra rehetrarehetrarehetra io tsy mahavita fianarana mihitsy ianareo, tsy mahampampanadinana fa mandeha anaingana ianareo a fa fazony rano Jesosy. Topasamo raha mangotraka amin'ny rano Jesosy a ny rano dia sasao isa-tokantrano zenanao an'izay a le pitsiany voninahitra ho an' Jesosy fa nianatra amin'ny mpianatra rehetra danaka daholo tany an-daingo tamin'izany. Raha bibilava kosa tsy maninona fa raha bibilava manatody io a dia efa mitandremy anao zay fa tsy vitanao hatramin'ny fianaranao sy fanadinanao ok'izay fa be dia be fa ny sisa rehefa manaraka indray miona. Tsangantsika rehetrarehetra zao a hanolotra ny rakitra dia atolotra ny tsodrano ao. Sama
sauti satria tiapanu tiapu maju sama kita mana tuju yang mau dia sauti setia tiang laku sauti setia tiang laku sauti setia tiang laku bisu tsushima tega bafanti misotra dia amin'ny fitiavanao Jesosy misotra anao dia misotra anao zay satria tsy mbola nandanay ianao a tsy namelanay horery mihitsy ianao a tianay foana ianao ary zany mbola ananaranao anay isan'andro 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 sauver zay misotra Jesosy manatitra an'izao fanatim-panorenan'izao zay noho ny fahotanay Jesosy tsy amerina ny lasa intsony na kely na lehibe vokatry ny fonay ankasitrao zany hitondra soa amin'ny mpanomponao rehetra dia mamindra fo ho an'ny Madagasikara tany razanay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 amen vavaka sika Jesosy malala vita ny fitoam-pavahana teto androany natolotra ho anao ny fanatitra tianao indrindra marika ny fitiavana zofy Jesosy anjaranao amin'izay aza velanao hiala maina reto vahoakanao reto zay miazakazaka mivavaka aminao zao andro maraina izao betsaka ny vady zay fa lasa teo nataony amin'ny fonao rehetrarehetra zany ny faniriany rehetrarehetra dia efa ampelantananao ary mino zay fa natanteraka ny teninao ianao na mbola tsy miatso akory azy izy efa tonga apetrako ampelantananao ny fanatanterahany zany Jesosy zay rehetrarehetra zao kosa dia samy manana zay antony ionana aminao miazakazaka maraina te iona aminao satria tsisy fotoana na makiteny na ivavahana tsy misy anetrahany Jesosy korontana lavany any fona aminao tsy andry atongavan'ny alahady ionana aminao eto ny toerana tsara indrindra sady masina zay nambaranao hoe raha eto amin'ity toerany tianareo mivavaka meno anareo any an-danitra tongavany misadablo ara Jesosy hatrany mirina fa efatra rehetra any sotra Jesosy iraho ny anjelinao hitondra amin'ny boky ny fiainana hanoratra ny fanirinay fa ny fanirinay ao anatrenao Andriamanitra zava-dehibe araka ny teninao hoe ninoninona angatanareo amin'ny anarako ataoko zany ianao iarany vavaka Jesosy sotra Jesosy zava-dehibe aminao no miainao n'izany fifaliana lehibe anao no miainao n'izany mpanompoka zay fidiko zay anao tsy mba hariko ary manatenanao zay
fa tsy misy anary ny mpanomponaonona iray aza. Jereo ny asa mandrarandy, ambino amin'ny asa mandrarandy, taio ny ankizy arovy amin'ny asan'ny satana sy ny maizina rehetra, ny mpianatra rehetra satria be mimpisopatra. Taio ny any atokantrano Jesosy araka ny tenina toy aza miova finoana. Mo misy zava-magaga ka tsy haiko va fa ny mananky-posy mivavaka aminao Andriamanitra, izany tena tadiavinao ka dia misotra no any teny izany fiteninao izany androany. Misotra Jesosy, ianao ny tomponay sy mpanjakanay, hitondra n'izany vavaka izany ao anatren'Andriamanitra ray ary izay mino fa ianao ny aino izany vavaka izany dia ho tanterahanao ny fanorinay. Na ho ely izany na ho aingana, manateny izay fa tsy andao anay ny zokanay malalanay. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Rainay izay ny an-danitra, ho masinanay ny anaranao, tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany takony any an-danitra, meo anay noho ny anasaza ho anay, ary mamelà ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mpitondra ny mifakapana, manafana ny maratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsondrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrany. Ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahina hatramin'ny fanaova-mofonao, ho tahina hatramin'ny asa mandrarahanao. Za Jehova tompony maro no miteny amin'izany, ka zay rehetra nylazai ny vavako efaiko aminao avokoa. Misaotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika tany rehetra. Petraka isika dia mipandray fanasan'ny tompo sisa no mijanona.
Ponau tumpun fu anak kau to saat kini tapi yo manasa malala yang tiga nau Tatan now Yesus sio masambatan sania pufurina dosa tiku niwe mandajiza hai sitarare itikiavanau tupo anilanau Yesus anilanau numa nicuriza teponau tupo ni teponau nifu basa di hitampi satiwe hitampi aku tahu tupu penatiku yang malalaku penatikiana anilan na Yesus Ponau tumpo di ponau nifu hanatika kau basa di hitampi sakike hitampi aku tahu tumpo enati yana walalaku Yana Pinatiku Yana Alalaku Pinatikyana Pinatiku Yana Alalaku Pinatikyana Now Jesus yo Tikena now Jesus yo Tenatiku yana alalaku Tenatikyana Tikena tonga eo an'izao fotoana izao antsika ry havana zay iaonantsika ny tompo iraisana latabatra aminy vo tsy ela akory zay herinandro vitsivitsy ny nahatserovantsika nanarahantsika zany lala ny pijaliana ny azo ny fijaliana zany zay nanoloran Jesosy ny ainy tembony azo fijaliana
ho famonjena ho famonjenanao. Ny alohan'izany dia nisy ny afatrafatra izay nataony tamin'ny mpianatra, aza malahelo ny fonareo. Minoan'Andriamanitra ary minoako, fa ohatran'ny raika io misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Honena ihany no fony mpianatra, le niara-nihinana ny mata sy ny masaka ifandao, nefa ny tompony teny ho eo anila anareo mandrakariva. Tadidio izany fitiavan'Andriamanitra anao izany. Tsy hamela anareo ho kamboty aho izy. Izany kamboty izany anie tsy manandray hitarainany, tsy manandray mitalaona raha misy zavatra iriny, raha misy zavatra tadiaviny. Matoa Jesosy niteny aminao androany hoe tsy hamelana ho kamboty aho. Hita ny fahorianao, hita ny adi-tsainao, hita ny tebotebonao, ary oko tsarovanao izany androany. Raha iray latabatra aminy ianao hita amin'ity toerana ity. Hoy ny Tompo, izaho mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, fa izaho izy anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Atao fitsapanao ary izao fanasana tomponao izao androany, fa tena tianao izy, manasanao iray latabatra aminy. Eo ampandiniantsika andrano fitiavan'ny Tompo izany, nanaovantsika ny hira 7:100 ka ny 9 ataontsika hoe mpizakanana, andiniantsika tena ao anatin'izao fandraisana ny fanasan'ny Tompo izao. 7:100 9 eo mpitsanganana. Nahafoy ny ainao tokonao Jesosy, hanavotanao anay, nalatsanao ny rahanao, misoloana anay. Misaotra indrindra Jesosy, makasitraka makatelina no izany fitiavana lehibe izay nasetrinao anay izany, fa na inona fahadalanay, na inona tsy famendrehanay, na inona tsy fantaterahanay, ka na dia nandroranao aza, na dia nikapokanao aza, mbola nikatsaka foana ianao izay asoa ny fiainanay. Azahoana ilay fiainana mandrakizay araka ny teninao hoe handeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Aza malahelo no fonareo, fa minoa an'Andriamanitra ary minoa ahoko, fa tsy hamela anareo ho kamboty aho. Misaotra indrindra Tompo no izany fitiavana izany. Ho fahatserovana anao ary Jesosy, izay nandatsahanao ny ranao tambony hazo fijaliana,
zao latabatra mivelatra zao izay hanasana ho anay ankehitriny. Iny mofo Jesosy, mofo tahaka ny mofo rehetra ihany. Novolavolainy tanan'olombelona saingy androany kosa eto amin'ity toeranyity, mba ho hamasinonao zany, mba ho tena nofonao Jesosy iainanay, nofonao aisedrany mafy, ka na iny kidona na iny kiatra eo an'ny fiainanay, tsy miovy zay fa manana anao. Io ny divay Jesosy, rano tahaka ny rano rehetra ihany. Nandalo toerana maro samihafa tonga teto amin'ity toeranyity, saingy ny angatanay aminao, mba masindro zany Jesosy, ho tena ranao androany, ikorinao anatinay, hanavatsavana ny tenanay iray manontolo, mba hanany anay fahamasinana, atonga anay tsy ova Jesosy, ka na dia ho raviravizany Satana aza, ny areny zao tano zao, tsy ova zay satria manana anao lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompony tompo, zay miaha ny fiainanay, makasitraka indrindra. Reny dekoninao, olombelona ihany reo, nofodinao hitatana an'izao fanasana zao, hamasino hatrany atapon-doka hatrany ampalady, ka tsisy ho hitan'ny olona eto amin'ity toeranyity afa-tsy ny voninahitra rery ihany. Zany mirinay satria ianao nefa nifidy an'ireo. Ny mpanomponao kosa Jesosy, zay nitsongainao atao anatin'ny maro, araka ny teninao Jesosy manao hoe tsy firy ny avirazana, tsy firy ny manam-pahaizana, fa ny adala n'izao tontolo zao nofodiko hampamenatra ny endry. Nasainao andray androany iray latabatra anao eto, mingavy anao aho mba tsy hisotro ny fanameloana, na inana ny fanameloana androany, fa ny finanana sy ny fisotronana rahanao hanana ny fiainam-baovao, fa efa lasa ny zavatra taloha, fa ndrefa tonga vaovao ireo. Dia misaotra Tompo, dia tolotra anao ny dera sy ny haja ary voninahitra, efa anao hatramin'ny taloha zany, ka mbola anao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Ary Jesosy Tompo, tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia novakiniko izy, ity ny tenako izay vakina ho anareo fahajerovana. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka. Ity kapoaka ity, ilay tandindin'ilay rako izay nalatsako ty ambony hazo fijaliana, ho famonjena sy ho fanavotana anao manoloana ny fahalemenao. Fa naovinanoviana hoy ny Tompo, no mihinana ny tonomo fitony anareo ary misotra ny kapoaka, dia tsarovy fa manambara ny fahafatesako zany mandra-piaviko. Misaotra Jesosy. Amen. Eo am-pizarana ny mofo sy ny kapoaka, no mbola naovantsika ny hira larana 450 hira larana 450 aviry mangetaheta ho kaza dia mba mamoy fo, fa indro misy rano velona zay homena mba hamelona anao androany, indrindra ho anao mahantra sy variana ry zanak'ondry very lalana. 450. Ah
fanoarana anankiray ry havana ao amin'ny lika toko 5 dia fanoarana ny amin'ny ondry very sy ny farantsa very ary ilay zanakadala. Ny sarihana ny sainao androany dia ny tantaran'ireo. Voalohany, fahaverezana ny resahana eto. Na ny ondry, na ny farantsa, dia samy very. Zavatra iraisana dia ity, araka ny teny teo, na ny ondry na ny farantsa, samy very. Fa na samy hafa azy dia izao, ny ondry very tany ivelany, tany atsaha, tany atendrombohitra, fa ny farantsa kosa very tao an-trano. Eny mamperitreritra ry havana, samy fananana na ny ondry na ny farantsa, fa mamperitreritra dia ity. Ay ve na ny fananana azy mety ho very ihany na dia ao an-trano azy, mety ho very ny fananana na dia ao an-trano azy. Ary zay ny mila andiniantsika ny tena ao anatin'izao firaisana latabatra ny tompo zao. Sao dia misy zavatra maro samihafa mbola hitarihan'ny Satana anao, viravirain'ny Satana aminao, atonga anao tsy vavaka, atonga anao tsy resy lahatra, ka sao sodoka hoe mba tonga any am-piangonana ihany aho, mba mivavaka ihany aho, mba mandray fanasan'ny tompo ihany aho. Aoka andinitentsika, tadidio, fa ny fananana mety ho very ihany na dia ao an-trano azy. Mety ho very ny fananana na dia ao an-trano azy. Zany mahatonga ny tenin'ny soratra masina hoe mivavaha mandrakariva ianareo, mivavaha kaza mitsahatra, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Erinamako mahantra indro Jesosy tompo ty, lay mpamonjy feno antra no mitady ny mani, olombery tsy mba fony kanadiso azare, mbola tiany sy antsony hanam-pifaliam-be. Oh,
tsy manao anterisetra ny tompo na dia indro nitsangany ambaravarana ho izy ka mandondona. Raha misy miainy feko dia onona ho aminy aho ka hitoetra ho aminy. Onona ho aminy aho hitoetra ho aminy. Anjaranao ry havana no mandinika an'izany teny tompo zany. Fa na andondona aza ny tompo ka tsy hamono varavarana ianao, any amanao ny fanalahidy, any aminao ny lakile, voa izy androany hiantrano ao an'ny fonao. Hanao dinitsika, hanao voaditsika, hanolotra ny tenatsika, ho sandany lanolora ny tompony ainy teo ambony azy fijaliana, ho famonjena azy sy ho fanavotana anao. Hanao aho tompo, reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao ahy, nefa mila tsanga ny finoanao anatonako anao. Andiny ny faharoa, afaliana manao ahoana izany ora iray. Afatra izay nataon'ny apôstôly Petera, fa fantatrareo fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volafotsy na ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana. Nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala manoloana ny fanongoleny devoly eo any fiainanareo. Fa le rano zanak'ondry, le zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Dia okio ny apôstôly Paoly hoe, jereo ny azo fijaliana, ataovy ny tamberina ao an-tsainao, fa teo an'io azo fijaliana io no nandatsahany Jesosy ny rany ho famonjena sy ho fanavotana anay. Anio ry havana, akoa fantatrao
fa mbola nivavaka ho asy ianao Jesosy, mbola mandohalika ho asy ianao Jesosy, manoloana ny fahadalako sy ny fahadalanao, mbola mandohalika ho akavanana ray izy ka manao hoe raiko mamelany elony, mamelany elony, mamelany elony, fa tsy fantany, tsy fantany, tsy fantany izay ataony. Manatonao ka miondrika hanoroka ny tonga masonao, za zay olona tsy mendrika Jesosy, tena tsy mendrika, saingy mba raiso ho anao androany. Tsangantsika. Ny tenako izay homeko anareo zao nataovy fahatserovana dia misaora ao anatinao. Misaotra Jesosy, fahatserovana ny sisa izay mitamberina ho an-tsainay, ka hinananay nofonao, ilay rotodrodika noho ny fahotanay. Misaotra indrindra Jesosy, fa mbola afaka mihinana an'izany nofonao izany izay androany, mba hahafana ihany koa miady eny, fa na dia mivavaka ho an'ny fahavalonay azy. Misaotra Tompo, ody arainy anaranao. Amen. Fa hoy ny Tompo aminao, sotroinareo rehetra ity, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena latsaka ho an'ny maro, ho alatsaka ho anao manokana, ho famonjeko sy ho fanavotako anao, dia misaora ao anatinao. Makasitraka indrindra Jesosy, noho ny famelan-keloka izay omenao an'ilay noho ny famelan-keloka izay omenao ny mpanota, ho tonga zanaka vaovao androany, zanaky ny mpanjaka izay, zanaky ny mpanjaka Jesosy, ary zany zanaky ny mpanjaka izany, zanaka mpandova ny fiainana mandrakizay. Ny angatanay aminao Jesosy, tany mafy zay fa tsy mahatananao, azony fa tsy mahafikitra anao, raha mila erikerika, ampaherezo, bitsio amin'ilay lalan'ilay fananao masina, ahatonga anay handova ary salotra n'ilay satro-boninahitra zay efa nomaninao anay. Tompo malalo, ny olona tokony mety mandao, fa ianao dia tsy mahafoy anay, na inona fahotana, na inona fahadalana, dia tianay foana ianao. Misaotra Tompo. Jesosy sakaisana, Jesosy sadi si mafu, Jesosy Manda
indrindra indrindra Jesosy makatelina zoky malala anao nidera sy ny aja ary voninahitra hatramin'ny taloka mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo ampanangonana ny kapoka sy ny fanomezana no mbola anaovantsika ny hira 3:7 ifalitsika indray, hira votsika indray fandroany teto amin'ity toeran'ity dia nanangana anao olom-baovao sy zanany handovany fiainana mandrakizay ianao. Miobo ny fanahiky io fa voavonjy zao ny ratra ny mpamonjika io nitsempa. Manana fifaliana amin'izay fa Andriamanitra no efa miteny aminao androany manao hoe aza matahotra na mivati-po fa ombanao Jehova-Andriamanitra ao amin'izay alehanao rehetra ka na inona olana na inona ady aza mierikerika intsony fampiatrao amin'Andriamanitra ny fiainana dia anatanteraka ny teniny aminao izy fa ny masoko sy ny foko dia aminao mandrakariva. 7:7 sy 10. 7:7 sy 10. Ry Jesosy masoandronay, ny aizy ny fo lasa tokoa fa tonga ty anatinay zao lay mazava lehibe. 7:7 sy 10. Vangenao ny tokantrano.
vangianao tokoa Jesosy ny tokantrano androany. Vanginao ny isaky ny W, vanginao ny isam-baravarana, na tsy aro teto amin'ity toerany ity, fa manana ray zay, manana ray piahy, araka ny teninao manao hoe tsy amela nareo kamboty aho. Ianao tokoa Jesosy no piahy anay, fa ny ray aman-dreny ao an-tokantrano arany Jesosy, raha tsy mitafy ny zanany, ranona ny zanany, manao izao fomba rehetra hitafiny, andaniana vola, andaniana arena, mivoaka ny tokantrano maray tsy ariva mba hiedana n'io zanany io. Manotra lavitra noho izany ianao izay miteny aminay androany teto amin'ity toerany ity hoe tsy amela anareo kamboty aho. Makasitraka indrindra Jesosy, makatelona indrindra no zany fitiavanao sy ny famindram-ponao zany izay ho homenao ny mpanomponao tsirairay avy eto amin'izao toerany izao. Tompo malala, mitanila kely aminao nisaky ny W, ny any atokantrano mba hisy vavaka bitsika mangina Jesosy, mba tia ny entina aminao. Mengavy anao aho, tanterao ilay teninao hoe anaka, misofoky tsy lalidalovana famare, ary ny tanako tsy fohy fa mahavonjy. Eninao zany vavaky zany Jesosy, eninao zany fitaraina ny mpanomponao zany, efa novombinao Jesosy eo an'ny rainao. Manateny zay, manana fanantenany zay, fa hamaly anay ianao, satria ianao mihitsy nefa niteny fa tsy miova aho, omaly sy anio ary mandraka zay. Misaotra Jesosy, rainao izay ny an-danitra, masina ny anaranao, ny fanjakana, ataony sitraponao, dia tany zay ny an-danitra, ny any saza ary ny anekay, takany sy eloko taminay, raha samy mitondra anay amin'ny fakapana, fa mafana ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandraka izay. Raiso ny tsodrano, ny fahasoavan'Andriamanitra ray, le fitiavan' Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrak'izay, mbola mbomba sy ampahery anao ka hiteny aminao hoe anaka, tahaka ny fambombany reny akoa ny zanany ambany elany no ambombako anao manomboka androany. Zanako ianao, adidiko ihany ianao, ka na dia mihita ny rano aza tsy hanafitra anao aho, na dia mihita ny afo aza tsy homay, satria ny masoko sy ny foko dia aminao mandraka riva. Misaotra Jesosy, ho dia raina ny anaranao. Amen. Ny andininy faefatra, ry Jesosy tompo ty anay eo, misaotra anao zay fa eniky ny asoavanao izao tontolo zao. 7:7 teo ihany, ny andininy faefatra. Tanteraka tokoa ny zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleloia. Masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ty samy mahereza ombantsika mandrakariva ny tompo.